aoka iaro-mivavaka sika rehetra. Lehibe ny fitiavanao anay ry Jesosy Kristy tomponay io. Misaokanao zahay noho izany fitiavanao lehibe zany. Ianao ilay tompo no miteny aminay fa tsy hanatsoaka ny fanekena nataonao taminay ianao mandrakizay. Ireo rehetra ny fanaiky taminay dia saky efa nivadika taminay, ary na izahay koa aza nanaovanao zany fanekeny zany efa nivadika taminao. Mamendraha foninay, mamelany helokay, dia ampio zay ny fanay masina mba hangilatsofona mihaino ny teninao, ny fampianarana ataonao isanandro. Hanokatra ny fonay ho fonenana zay honenanao, ka iasano zany teninao zany mandrakariva. Amin'izany manampianay mba handre ny feonao hoe ity no lalana ka andehana. Dia aza vela ivily hiala amin'ny didinao zahay, aza vela ivily handika ny sitraponao zahay. Ianao ilay nanao fanekena monay no mitahiry anay haharitra mandrakizay. Amen. Fifaliana lehibe riava no azahoana miarahaba anareo rehetra tsy ankanavaka amin'izao fanatanterahana ny famaranana ny isan-taona eto mitomby Filadelfia ranoraikitra izao, ka handavorariana izao fanokanana mpiandry hatao eto anio zao koa. Ny teny faneva izay ananatsika dia nalaina avy amin'ny bokin'ny mpitsara toko faharoa, ny andininy voalohany di. Ary efa novakina fety tamintsika teo ny mpitsara toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Na izany aza dia averisika ho vakina ity teny faneva ity, ka hiara-mitsangana isika mba maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy hanatsoaka ny fanekeko taminao aho mandrakizay. Tsy hanatsoaka ny fanekeko taminao aho mandrakizay. Amen. Ry Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mahazatra eo amin'ny fiainantsika, amin'ny maha-olombelonantsika ao anivon'ny fiarahamonina, ny fisian'ny atao hoe fanekena. Ary satria samy manao izany ny andaniny sy ny ankilany, dia manjary manana toerana lehibe koa ny atao hoe fifanekena.
matetika ireny fanekena ireny dia voafetran'ny fotoana ary ny marodresy mahalava na mahafoy io fempotoana io dia arakaraky ny tombotsoa kendreniny an-daniny sy ny ankilany. Izay fandraisika matetika na iainantsika dia ny atao hoe fifanarahana arak'asa na fifanekena asa. Dia misy ny fifanekena asa fohy voafaritra, ary misy ny fanekena asa lava tsy voafaritra. Arak'izay takiny lalàna, ny fifanekena asa fohy dia tsy mihoatra ny 420 volana. Ka rehefa mihoatra ny 420 volana ny fanekena anankiray dia fifanekena tsy voafetra. Voafetra arakaraka ny tombotsoa kendreniny an-daniny sy ny ankilany. Ary na ilay atao hoe tsy voafetra azy dia mbola feran'ny lalàna koa, sy mihoatra ny 80 taona hoy ny lalam-panjakana, sy mihoatra ny 500 taona hoy ny lalam-piangonana. Ny dikan'io dia izao: mety ritra ilay tombotsoa na sakanana hatreo amin'izay azo isakanana azy ilay tombotsoa ifampisarana. Tsy izany no hitantsika eo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona. Io no hitantsika eo amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona. Fa tsy izany eo amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona. Voalohany, tsy misy na iray aza olombelona afaka manao fanekena marina amin'Andriamanitra. Ny Romanina 3:9 izay nivakiantsika teo dia milaza mazava tsara fa mpanohitra n'Andriamanitra daholo ny olombelona, ka tsisy olona hanao fanekena amin'Andriamanitra izany. Mpanohitra ny maha-izy azy an'Andriamanitra, mpanohitra ny asan'Andriamanitra, mpanohitra ny sitrapon'Andriamanitra, izany no ahitana ny fiainan'ny olombelona rehetra. Ary izany izay lazain'ny Romanina 3:9 izay nivakiana tamintsika teo izany. Fa etsekilana, Andriamanitra kosa dia tokany tsy manam-paharoa nanao sy manao ary maharitra amin'ny teny izay natao. Io dia tsy miova. Vokatry ny fiovaovana fahita eo amin'ny fifandraisan'ny samy olombelona rehefa manao fanekena izy dia hita tao amin'ny fomba fiainana tolo malagasy ny teny hoe fifanekena-mbazimba io, ka izay mivadika aloha kely iny. Efa fantatra milo vao manao fanekena dia fantatra fa hisy mivadika eo. Fa izao izy ny fanaky io dia mba mifanozona ihany. Fanakitsika izao fa izay ray mivadika dia kely iny. Fa amin'Andriamanitra tsy izany. Tsy misy olombelona afaka mifanaky amin'Andriamanitra izany. Tsy misy izany. Fa Andriamanitra kosa dia tokana nanao, manao ary aharitra n'izany fanekena izay nataony izany. Izay ny maha-izy azy an'Andriamanitra.
Andriamanitra nanaiky ny Abrahama horainy mi. Andriamanitra nanaiky ny Isaka sy Jakoba mba amin'ny tarana ho olony. Andriamanitra nanaiky izay rehetra natao batisa amin'ny anaran'Andriamanitra izanaka ary fanahy-masina ho zanany. Ireo rehetra ireo dia asan'Andriamanitra daholo. Tsy afaka hivalapatra isika fa miverina tsara ato ny bokin'ny mpitsara dia ahariharin'Andriamanitra amin'ny tramin'ny fiandohan'ny boky ka mandra-pifaran'ny bokiny hoe izy Andriamanitra dia mahatoky amin'ny fanekena izay natao. Izy Andriamanitra dia tsy miova amin'ny fanekena izay natao. Io koa no lazain'ny Hebreo 13:1. Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny maha-izy azy an'Andriamanitra mihitsy no tsy miova, ary ny teny ataony koa tsy miova, ary ny fitiavany indrindra tsy miova, koa ny fanekena izay ataony tsy miova. Mitoetra arak'izay asehon'ny bokin'ny mpitsara nefa dia sasatra ny manota ny Israely. Vizana amin'ity mivadibadika amin'Andriamanitra ity ny Israely. Raha lazany amin'ny fomba hafa dia izao: mandreny tenin'Andriamanitra ny Israely saingy amin'ny fotoana andrenesany azy dia hoy izy marina tokoa izany. Fa rehefa miala teo izy dia mifanohitra amin'izany ratao. Ataovy izao hoy ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy fa saingy izy tsy manao. Aza manao amin'izao hoy ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy saingy ataony avy hatrany izany. Io no hita teo amin'ny fiainan'ny Israely. Tsy afaka mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra ka dia mivadibadika mandrakariva amin'izay lazain'Andriamanitra aminy. Manta izay ampanaovin'Andriamanitra azy amin'ny fiainany na dia manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny molony azy. Ary izany indrindra no tenenan'i Jesosy arak'izay hitantsika eo filazantsara ny maro. Ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy. Tena fiainan'ny Israely io tamin'ny fotoanan'ny mpitsara. Dia mbola fiainan'ny Israely io amin'izay tenenan'i Jesosy amin'izany hoe ity firenena ity manaja ahy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy. Io tsy fiainoana tsara ny tenin'Andriamanitra io no mampilalaota. Fa izao koa mivadibadika ny olona raisiny ny tenin'Andriamanitra fa ny fony izay tokony hanome voninahitra n'Andriamanitra noho izany tenin'Andriamanitra no raisiny izany. Tsy nohajainy izany tenin'Andriamanitra izany. Ino tsy manome voninahitra n'Andriamanitra izy ao amin'ny fiainany fa manala baraka n'Andriamanitra. Manambara tompom-pitiavana lehibe Andriamanitra. Kanjo lasa manompo Andriamanitra hafa ny Israely. Inona ny dikan'izany?
tsy matoky ilay tena ty azy izy ka dia lasa mamboly fitiavana amin'ny zavatra hafa. Tsy matoky ilay namelona azy sy mamonjy azy ary manamasina azy ny fiangonana dia inona anao tao? Tonga ao am-piangonana ihany izy amin'ny fotoana ilan'izany, fa lasa mihazakazaka mitady fanampiana amin'izay Andriamanitra tsy izy rehefa avy eo. Io dia fiainana miainan'ny Israely tokoa, ary indro fiainana mbola iainan'ny kristianina maro koa ankehitriny. Fa amin'izany fiainana fenota mivadibadika izany, amin'izany fiainana fenota tsy mihaino tsara ny ten'Andriamanitra izany, amin'izany fiainana fenota manohitra izay lazay ny ten'Andriamanitra izany, dia izao no ambara ny ten'Andriamanitra indrindra: tsy hanatsoaka ny fanekeko taminao aho mandrakizay. Mitodika mivantana amintsika mpanao isan-taona koa izany ten'Andriamanitra izany. Mitodika mivantana aminao izay hatokanao mpiandrany koa izany ten'Andriamanitra izany. Tena efa nanao fanekena tamintsika tsirairay Andriamanitra. Tena efa nanao fanekena tamin'ny toby tsirairay Andriamanitra. Tena efa nanao fanekena tamin'ny fiangonana Luterana Malagasy Andriamanitra. Tena efa nanao fanekena tamin'ity firenena Malagasy ity koa Andriamanitra. Indrisy mivadibadika isika, tsy miaino izay lazay ny ten'Andriamanitra isika, tsy manatanteraka izay lazay ny ten'Andriamanitra isika, manao mihoatra noho izay ampanao ny ten'Andriamanitra isika. Fa amin'izany fiainana ny ota izany indrindra no itenenan'i Jesosy koa amin'izao isan-taona mpivoazana izao ka hoy izy: tsy hanatsoaka ny fanekeko taminao aho mandrakizay. Tsy mba fanekena voafaritra toy ny fanekena asa mahazatra antsika ity. Tsy mba fanekena tsy voafetra kanefa tapitra ihany rehefa tonga ny taona faha-enimpolo na ny taona faha-dimy-ambinipolo ity. Fa avy amin'ny fonon'ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay, avy amin'ny molotron'ilay Andriamanitra feno fitiavana tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay, indro tsy hay ny fotoana ovana, tsy hay ny toerana ovana ny fitiavan'Andriamanitra anao. Na manahoana fiovovanao, na manahoana fiovan'ny toerana, na manahoana fiovan'ny fotoana, indro mitoetra ho anao sy miova ny fitiavan'Andriamanitra. Io dia tena hita maso sy tsapahitana fiovovana. Avy nandray ny hafanambe mihoatra ny 20 degré ny maraina, mihoatra ny 30 degré tany mahajanga zahay omaly. Haniny atsika mamirifiry aty fandriana koa ny hariva. Tena misy izay fiovovana ara-potoana, ara-toerana. Fa ity mitoetra maharitra ho anao ny fitiavan'Andriamanitra. Tena miovaova na ianao izay mihevitra ny tenanao fa milokaloka marina n'Andriamanitra ka tsy vadika aminy tokoa, mandray toroteny mahafinaritra, mandray fampianarana mahasambatra amin'ny isan-taona toy izao,
dia migogogo mitomanika milaza hoe Jesosy io hanaraka anao aho, hanao ny sitraponao aho. Kanjo miala eto, miova. Fa ity no tsy miova, ny fitiavan'i Jesosy ianao maharitra. Tsy ovany fotoana, tsy ovany toerana, tsy ovany na manahoana fiovanao. Novakelintsika tamin'ny filazantsara teo fa na dia ny mpampianatra soratra masina aza mandany Jesosy. Hitatsika tamin'ny famakinany filazantsara teo fa nalajamba nositraniny aza mbola tsy mahalala marina zay ataony ka manontany iza moa zany Jesosy zany. Izany mihitsy ny fiainatsika olombelo. Fa amin'izay mahampanota mahantra sy fadiran'ovana tahaka izany, ino manambara fitiavana feno Jesosy ka milaza aminao hoe tsy hanatsoaka ny fanekeko taminao aho mandrakizay. Ry kristianina malala, tena tsy haintsika ny hiseho mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra. Dia hita ho mpivadibadika isan'andro isika. Ka ho indrindra Martin Luther, izao mahay isika antsika izao dia mpanota be isan'andro. Izao mahay isika antsika izao anefa noho i Jesosy mahatoky amin'ny fitiavana dia voavela helika isan'andro. Ry kristianina malala, hevero ny alehibe ny fitiavan'i Jesosy ianao. Hevero maraina, atoandro, hariva. Hevero amin'ny fotoana rehetra izany. Hevero amin'ny toerana rehetra izany. Tsy amin'izay hipetrahanao eto amin'ny dabilio ny fiangonana amin'ny akanjo fotsy manjopika. Fa na amin'izay hidiranao amin'ny toerana sarotra sy maizina indrindra koa, hevero fa mahatoky amin'ny fitiavana ianao Jesosy. Azo antoka izany. Ary na dia tsy hilokaloka hoe tsy hivadika amin'ny Jesosy aza ianao no mpivadibadika, meteza hihaino ny tenin'Andriamanitra mandrakariva, dia ny tenin'Andriamanitra zay manoro anao ny marina, ka ilazanao tahaka ny mpanao salamo hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Dia Jesosy no hitahiry anao ho mahatoky koa amin'ny fitiavana. Voninahitra ny eo n'Andriamanitra izanaka ny fotoana masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Amen. Mitsangana ka raisina. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.